angamba tsy hoe manitsy efa ozy hoe efa nomba tamin'ny 10 septembre ny le olana zay nitranga tato amin'ny antelimeran'olona fantatritsika rehetrarehetra zany ny fanapahana tsisy fampiarana na tsisy fampareresana amin'ny natinera-talàna ny fanapahana ny vola hoentina miasa eto amin'ny Sénat tamin'ny 10 septembre zany dia nohanitsika telo décembre mbola tsisy valiteny miandry valiteny fotsiny izy avy any amin'ny finance hoe ahoana moa zany izy monsieur le ministre zay zany le nendrasana foana programme anazy efa vita ato ny zay asa tonga eto aminay efa niasa zay consultation efa firina ataonay reny aminay le imprégnation afantaranay manao imprégnation zay momba ny tontolo iainana nanao imprégnation zay momba ny loi de finance tonga teo zao no miaro ny zoneky izy amin'ity resaka fampianarana tohatra lasa de vitesse ty de nandalo teo ny UNICEF tonga eto ny birao maharitra momba ny asany zany fa misy fanomarana nataonay efa nisy travaux de commission ary nataonay fa nisy io zany mipetraka hoe ahoana aiza le budget ary nitana an'izay le budget fa eo fa ny anatanterahana azy nitapahanareo fotsiny lafo ny roa nanapahany azy famerenana andefasana circulaire zay pour le 4e trimestre ny rehetrarehetra satria volam-panjakana io tanatin'ny lalàna io dia nahazo ny fandanina izy satria zay ny fanjakana raha tsy hoe misy antony hafa raha misy antony hafa dia iny zany le raisina par décret loatra nandraisany décret prise en conseil de gouvernement an'le hoe fanomezana vola fanampiny ny assemblée nationale zay tsy nangataka vola fanampiny fa hoe ahoana le budget ny ataoko hoe zanatohatra anakiroa ny tena anakany any azy zany le circulaire dia na le kely le manina ary idiny ny CGFP anay indroa isan-kerinandro zay mandefa taratasy amin'ny ministère milaza hoe mihidy anie le système le CGFP zany mahatonga andreo sénateur reo hoe na ny remboursement médical any ary tsy mandeha amaolombelona misy hoe patezera izy hoe fatesana hoe zany nendrasan'le ministre ny finance fa manina manao zany akoatra ny tsy fanaran-dalàna akoatra ny tsy fanaran-dalàna zay zava-dehibe lalàna io tamin'ny latsinainy efa tonga teto ry zareo nanao ratification ny commission finance namerina an'izay satria misy zavatra fampitonana zany hoe hojerenay fa ho avy any zay fa alefaso ny dossier tamin'ny latsinainy tsisy ninona nefa dia tonga androany zany dia namerina tamin'ny zareo hoe kosa any aminareo zao nendrasanay zay ne vonona miasa zay tsy any anatin'ny tsy fampiana fa mba miandry kosa zany zay hoe inona nga ministre inona nga premier ministre lay vahaolana endrasana any aminareo satria any amin'ny hoe vahaolana fa tsy ety aminay eo mantsy manahirana kely asotrany hoe nisy anaty sakan'izany tsy fedikevitra na ny hevitra mety tsy mitovy zay zao be da be ny hevitra hoan'ny taninay hevitra tsy tovizana tonga avan'ny olona eto aminay na ny vondrona sosialy vondrona ary économique ny loi de finance tsy maintsy ady hevitra raha zany foa ny ohatreta fanjakana fa hoe manahirana be Sénat dia tsy mitovy zany ny fomba fieritretana zany atao hoe fanjakana dia ozy averiko ny amandeha ny teniko hoe izahay dia efa nampiseho foana ny fahavononay hiasa miasa tsy manao oui fotsiny akory dia manangatanana fa manadiady eo zany lana momba ny paka maly zay tontolo ny andro tato daholo ny manam-pahefana momba zany système anti corruption zany hoe ty misy tolo-dalàna avy any amin'ny namana député ahoana ny hevitrareo amin'izy ty mampiseho fahavononana daholo zany fa telo volana kosa ve anao miandry ministre anankiray amin'ny tsy fanarahan-dalàna zay nataony dia nampatsivona taminy ary efa nandeha tany zahay tamin'ny alanany président commission finance toatra ny avonavona fotsiny manakandroany dia miandry zany zay miandry sitrapon'ny gouvernement zay indrindrindrindra fa ministre finance sy ny premier ministre zay lehibe any question raiky farany fotsiny manaiky asa izy monsieur le président manaiky fandaminana ihany koa ve ny atoan'ny Sénat rehefa tapitra ny hevitra miasa tsisy olana mihitsy hoa reny moa zany dia fanambanina olona fotsiny ataoko hoe politika angamo zany hoe satria efa kaiky ny anany dia menomenonao ry zareo zay ve sisa zany le république atsika rehefa tapitra an'io manday dia tapitra
zay tsy de olo loatra zany rehefa nampisehonay zany raha manokana zay tsy nanao an'izany hoe transition ty a nietretina fa efa-bolana nefa lasa 5 taona tsy manao zany zay manimba firenena zany ary tsy mety zany e fiam-potoana nanomboka tamin'ny nametrahanareo tamin'ny 2015 de mifantatra ny 2021 tapitra ny mandahany tsy maintsy misy ny fifidianana nonandreo zay tsy ny fifidianana akory ny lavina teto fa ny fomba anaovana azy tsy miverenantsika androany iny fa nilazana hoe manao an'izao zay io asa taonay zao io noho ny tsy fankatoavanay ny fialanay fina de davy fanjakana zany e lay olona mandraiky raha mafotsiny fa tsy miasa iny any atao hoe miasa zany aminy mifanekenana zavatra etretina ary fa tsy am'tombotsoany be sy ny maro ve jeriny loi de finance zao ahoana ny etretanao hoe mbola misy vola tsy toko tsoforoana apetraka ho fiandry fotsiny a tsy hita hoe iny nampiasana azy nefa jereo ny fahoriany olona ny ara-tsosialy ny insécurité ny insécurité alimentaire ny insécurité nutritionnelle tsy hita taratra loatra ao zany fanamboarana kianja manara-penitra no be da be zany koa de tsisy ady hevitra de raha mady hevitra am'zany ve de hoe tsy manao ny asanyireo zay manao tsy manontany hoe nareo vonona ny asa vonona ny asa zay na tsy mitovy hevitra ary zany ny hevitra hoentinay zay mpanapa-kevitra farany a misy mpanapa-kevitra farany andraisana azy zay matsy ny mba ity vakivaritra foana raha ny andraisana ny hoe misy tsy mitovy hevitra mpitondra fanjakana eo am'lohan'ny fijerevana ny tombotsoa ambonin'ny firenena zay mampanankarena ny firenena zany tsy mampirisatra kady azy zany zay le balizy fa rehefa hevitra tokany io de hoe zay tsy mivilona iza na iza zany sarotra be zany raha tonana firenena. Merci, Monsieur le Président.